Tsaka teo fena fa ohatran'ny arakaraka ny herisoko amin'ny asa famponan'Andriamanitra ohatra vao mianto vangoly zany ny olona ary hoe sendra zany indray ohatra misy zatra mitranga foana dia indraindray zatra izay mahakivy zany efa dia ampaheranareo fahitanay zany tara mivady isan'andro an-trano zany arakaraka ny herisona no tao miateritery zany manodidina anao miamisy zavatra manahirana nefa kosa arakaraka ny zangany regny dia ampitombotsika ny fiainam-bavaka mandoaky eo anatrehany azo fijaliantsika satria izay ihany lalana fa Jesosy tena miteny ao Mateo 7:5 hoe mety mifantatsika tsenjery mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fantatra sy fa izaho hanome anareo le fitsaharana dia tsy midika hoe tsahatra tsisy ady intsony ianao tsia miady foana fa mahita fiadanam-po ianao anatin'ilay ady mahita fanantenana ianao anatin'ilay ady ka nandraindray ianao fa miteny raha ilay problème atrehako tena tsy takotsoa izay vahaolana tsy mahita body tunnel intsony Jesosy manana vahaolana foana raha ilay vadiko efa tsy avitra ntsony tsy hiova ntsony io hainy Jesosy foana manova olona rehefa tena tonga fotoanany izy zanaka iny efa tsy hitako ntsony tsy manantenany intsony aza manao zany ao Jesosy misy fanantenana foana tsy misy tsy haina Jesosy atao tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao ary zay mihira manaraka afaka raha nareo mbola irina mahatazana raha mbola tsara maso tsotra efa dadabe